Dia mamerina miarahaba antsika rehetra ny mahazatsovany soasia mandroso tokatrantsika reny misoro toy izao fampianarana larana fahavalo amby roapolo ny fampianarantsika ilay tsara be ny miaraka amin'ny osoazy foana mahafinaritra indrindra ka ny fanontaniana ndray zany ty dia mipetraka hoe ary ho variana dia hoe tena rava ve ny didi folo valiny tena rava ny didi folo mahitsy be koa ny valiny dia mihina ny fanamporofoana am'izay zany haintsika tsara fa ny didi folo sy lana mose dia nampiady ny jiosy ny jentilisa raha ovaketsika indray ny boky eo amin'ny Néhémie 13:3 Néhémie 13:3 vaketsika indray zay teny zay hoe tena nampiady ny jiosy ny jentilisa mihitsy io any amin'ny testamenta taloha foana ny amoatsika ny fanambarana. Néhémie 13:3 dia zao ny voalazany teny ary rehefa reny olona ny lalàna dia navahany ala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra tany dia navana ny hafa firenena nefa ny am'izao tsika mitezao nga misy manao an'izany tso nga ny eo Israely misy manavaka zaniko miara-miditra daholo miara-mitombo daholo zany no nilazana fa efa tsy mandeha ntsony io didi folo sy lana mose io atria raha ny tena marina tena tamin'ny andro ny didi folo tany aloha tany tena roana mihitsy ny hafa firenena zay ny sary misy zany mandroaka hafa firenena didi folo sy lana mose io fanampin'izay le Deutéronomie 7 Deutéronomie 7 1:3 1-2 zany de fa am'izay Deutéronomie 7 ary rehefa entiny avandriamanitra eo ianao ka tafiditsiny amin'ny tany zay efa hidirana olo vany rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zany ka firenena maro no voaroaka ny aleonolonanao de reto aby le firenena maro de ny Etita, ny Girgasita, ny Amorita, ny Kananita, ny Vita, Perizita, Jebosita de firenena fito lehibe sy mahery noho ianao rehefa voatolotsy avandriamanitra eo anolonanao reny de resinao de aringany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra vo aminy tena akamony hafa firenena de mba eritretinareo am'izany hoe iza moa zany mampitombona azy zany eo zaotsika miteny zao mba misy manao an'izany hoe ny Israely ihany valiny tsisy dika zany efa tsy mandeha tsony tony teny tony efa mijanona iny io zany hoe ny adalanareo zay mbola mitandrina eo fa zany efa tsy mandeha tsony de zany nge tokony ampiariny zany ho an'ny Israely ihany izy nga manao an'io tsony dikan'izany efa ravany izy aza mifanambady anakaminy sy ny maro samihafa satria zay le hoe milasa mifanimba aminareo le hafa firenena mampiady ny jiosy ny jentilisa zany ny didi folo sy lana mose mazava be zay rehefa tonga nefa ny Yehosoa lay fanekena vaovao zay efa niresantsika teo aloha de Yehosoa kosany de voalaza fa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany hoe natrany amin'ny frantsay ny amerikanina ny sinoa de tafiditra ao anatin'ity teny ty Isaia 42:6 hoe fanekena ho an'ny olona izy Isaia 42:6 fakitsika any mianaran'ny Yehosoa fakitsika avezany ary le sy tapaka kely zany izy manao n'izy zay tapaka mihitsiny tena zero lasa hoe zero atsika hoe sao ty miverina ihany manao n'izy zay sa tsy miverina tso zay zay zao ary zao iavay efa niantsanao tamin'ny famarinana izy izy ary ny tantana ny tananao ary iaro anao ka hanomeanao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa ity zanak'Andriamanitra ty zany de tena natao hoe fanekena ho an'ny olona izy ary fanazavana ny jentilisa ihany koa zany hoe sady fanekena ho anao no fanazavana ho anao fahazavanao anao zany be de mbola ho lavinao zany hoe ty zanak'Andriamanitra ty zany de natao fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra itseny eo mamita tsara fa raha vo ny didi folo de roana ny hafa firenena ataoana zany ny mampitambatra an'io raha ny didi folo no atao satria le fanekena vaovao de hoe mampitambatra ny jiosy ny jentilisa satria hoe fanekena ho an'ny olona rehetra izy ary fanazavana ny jentilisa ane miaraka ao amin'ny daholo zany ny olona rehetra zay mafanekena anazy ho an'ny olona rehetra miaraka ao amin'ny daholy ny olona rehetrarehetra satria fanekena ho an'ny olona rehetra io zanak'Andriamanitra io Yehosoa no anarany
ahoana nefa zany ny atonga anazy ho tafangana ho tafaraka amin'ny israelianina raha ny didy folo mbola mipetraka ao ihany satria ny didy folo zay tsy azo anampiana tsy azo any sorana de miteny hoe roainy efa firenena ahoana zany no ampifanarana ny didy folo am'ty teny ity valiny tsy afaka ifanaraka mihitsiny satria mbola nitsindrina fandroany io teny io a araka nisy a 49 a 6 49 singa misy teo Isaia de ny 49 a olevaka itsika amin'ny andinin'ny eno izy mbola zaho arakely foana raha tonga mpanomboka ananitra ny fireneny Iakoba ianao a sy ampodiny Israely voary fa meko fanazavana ny jentilisa koa ianao a mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany tena famonjena ho an'ny jentilisa ary ho fahazavana ho an'ny jentilisa fahazavana ho an'ny jentilisa zany tsy maintsy tafiditra ny jentilisa ny dikan'izay de amin'ny andiny fahavalo a de zao no lazay ny ava taminy taona fankasitrahany no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao de hiaro anao ka nomeno fanekena ho an'ny olona manangana ny tany ndray sy ampandovandova zay efa raha ho fanekena ho an'ny olona ty fanekena vaovao ty de Iahosoa anarany ampitambatra ny jio sy ny jentilisa ho ampidirina mihitsy ny jentilisa ary neny Iahosoa moa tena ny jentilisa mihitsy no ampidirina tsy de miraha jiosy mihitsy raha ny teny mandeto fa saingy nampidiriny ihany moa ny jiosy ny amin'ny tao amin'ny Jeremia 31 de tafiditra ihany jiosy fa nazo an'ity programa voaloha ty a ity fanekena ho an'ny olona ty a de ho an'ny jentilisa mihitsy io satria isa ihany talohan'ny Jeremia taty oriny Iahosoa any tany aloha de mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe ny nazo an'le fanekena voalohany de ny jentilisa ny israelianina nge zany dika zany misitaka any raha am'zany hevitra zany fa saingy tafiditra misy noho amin'ny Jeremia taty oriny zay nampitenenina ihany koa hoe tafiditra ny jiosy ka raha ho atambatra raha ny jiosy ny jentilisa lalàna roa ny fandona be ty le didy folo miteny hoe roainy jentilisa ny fanekena vaovao miteny hoe ampidiro ny jentilisa izy no arahany azo akamana ve zany teny zany hoe ndray mandroka jentilisa de ndray nefa miantso jentilisa tsy afaka hitambatra mihitsy ny zany natirana tsy tiana hoe eo mihitsy ny defa olana ane inona ny solution'Andriamanitra ka Andriamanitra ndray ve ny antenenany zany solution ny azy ny tsotra indrindra teo le anankiray de vita zay ny mandriamanitra azy tsy miasa saina am'zany izy tsy ianao kakany koa ny andeha isan'ny loha ianao de kakana soritra ka tsy ianao ny mampiasa lohanazy fa anazy hoe ty ny mpamonjy de ndana manatina mpamonjy rehefa tsy araka de ndana mandeha zay fotsiny azy zay rehefa hiaraka de ndana miaraka aminy io le mpamonjy io nomeko anareo a de miaraha aminazy tsy ianao ny tokony ametraka problème de ahoana zany ry izy tompony ara tsy nametraka problème izy angeny nanomeny io de izy ihany mandravany io e avy any amin'ny daholo io zay natonga le ten'Andriamanitra vakitsika am'izay hoe ty le nampifandrafy efa inonao teo a ity ray ny teny lay tomponylay mpaminany lehibe lay Iahosoa ndray namoaka an'ity fanambarana ty a tamin'ny apôstôly satria ozy ny apôstôly hoe tsaro fa didiny Iahosoa zao teny omenainareo zao Korintianina voalohany 14:37 so mantsy misy miteny hoe tenin'ny apôstôly zany non ny tenin'ny apôstôly de tenin'ny Iahosoa aoka ianao teny hitandrana tsara sao de tsy mahay an'zany lalànan'ny Iahosoa zany io Korintianina voalohany a 14:37 raha mahisy manao azo mpaminany na ho manana fahaiza-panahy de aoko ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny zay soratako aminareo didiny Iahosoa zany a ny teny rehetra zay mandeto zay nivakina taminao teo zany a didiny Iahosoa daholo anao zany hitandrina ny dikan'izay inona zany ny dikan'izay le didiny Iahosoa lalàna ka inona ny lalàna ny avoakany Iahosoa aza mikasika ny jiosy ny jentilisa ho atambatra ry zareo ka raha ohatra izy ka ho atambatra inona ny nanaovan'Andriamanitra anazy mahatonga azy hitambatra ndravany ny didy folo zatra simple be comme dire bonjour anie zany satria tsy afaka hitambatra mihitsy nyreo araka ny lalàna ny didy folo raha mbola eo ny didy folo ka mba afana mampitambatra ny jiosy ny jentilisa nravany an'izy de vita zay le hoe ny ato amin'ny Iahosoa azy anampitambatra ny rava ny didy folo fa ny any Israela koa zany a mipetraka ao izy ho an'zay ho any amin'ny elo de mipetraka ao izy hoe zay mitandrana didy folo de ho any amin'ny elo daholo satria fa tonga ny mpamonjy izy mbola amin'ny epitaiza foana ny adalàna zany atao hoe agegena zany raha ohatra ka tsy mainareo fa tokony mba hitandrana kosa nge tena marina tokony ho tonga saina zatra tsotra kely nge zany teny zany fa de le devoly moa no manakasarotra an'zany aminao de vo menao mino teny demoy
le Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka fahotana foana nge nampiantanao zany zany nampianaran'i Jesosy tsy izy honao Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka ny fahotana no nampiantanao an'izany de ninonao koa ary le olona nampiantranao an'izany anarana Jesosy zany mpanota nge no nampiantranao an'izany olona mpanota daholo nanaovan'io anarana io de nonao teny ny mpanota io anao tsy afaka ny fahotana io fa mieritrereta ka ndao raha vaketsika am'izay ny teny Andriamanitra satria moa zany hoe teny Jehosoa de tenin'ny mpianatra teny Jehosoa tenin'ny mpaminany de ahoana zany nanaovan'ny Jehosoa izy no raha vany reto ay kosy enjana be mihitsy zay hoe bogosy be zay miaraka amin'ny Jehosoa taony Jehosoa fay daholo ny zava-drehetra Efesianina 2:15 nenenge Jehosoa bogosy be mihitsy mandrava ny zavatra fantany hoe mamono olona de raha vany zay te hiaraka amin'ny Jehosoa miaraha aminy am'izay zay ozy hoe Andriamanitra ve de andravany didiny dinany aminazy am'zany no sabata ary nandianana nanaovany miasa tany amin'ny sabata nge izy nga tsy hitanao iny le Jauna 5:8-9 iny nga tsy hitanao iny de nga koa tsy hitanao le Jauna 5 hoe 17 sy 18 hoe ny dadako Jehosoa miasa manakandroany iay avangy io teneniny io miasa ny dadan'io Andriamanitra io rava le didy folo sady rava le Andriamanitra ray ihany lasa anakoro ny Andriamanitra rava le sabata inona tsony tazomanao an'io de Andriamanitra zany efa nandrava anakoroa be zao atao ame didy fotsy lana mosy eo zay fotsiny io tamin'ny maso io direct vitanareo nefa ny diso am'ray aloha mieloko amin'izy rehetra raha misasa de fa mieloko izy mianaka raha zao hevitra zao mieloka ny dada iavaseo soa satria nandravany ino nandravany hoe Andriamanitra de ray any ndravany izy mianaka tena grava be le tata le fanakena voateny enjina be fa rava mihitsy le didy folo mibebe de mipitika tsany amy telefona tsy mampaniny zany zay le hoe rava ny didy folo ny tena marina de tena satria le Andriamanitra nitsany izy mianaka hoe Andriamanitra ihany izy mianaka ny aronanitsaka anazy izy mianaka raha zany laza fa anakiroa ny dada ry miteny itiny zanako malalako zay tiako le dadany mihitsy nge nanitsaka an'izy am'zany hevitra zany déclaration avy any amy lanitra mihitsy nyteny tamin'ny Jehosoa hoe ity ny zanako malalako zay sitrako robe zao ny Andriamanitra le dadany mihitsy no teny an'izay vohitsaka ne zany le didy fosy lana mosy eo am'le sabata indray le zana mihitsy no teny hoe za sy ny dadako ny miasa am'izao hoe nefa le zanany mpaminany lehibe mitondra le teny hoe za le mipetraka eo amy seza fiandianana za le nitenena hoe Jehosoa Andriamanitra de anao de mbola misy Andriamanitra ko Andriamanitra zay Andriamanitra anao Jehosoa zay ne sara izy mianaka mihitsy niarananao an'io de ahoana ka misy resaka tsony zay ny hoe adalalina zay mbola mitandrina io fosiny te Andriamanitra hoe diso am'ray aloha de meloka amin'izy rehetrarehetra mihitsiny ka tandremo zany satria zay le hoe aza nampiana de aza nesorona zay ny dikan'izay dika le hoe aza nampiana aza nesorona le Deutéronome 4:2 aza nampiana de aza nesorona kanefa etsika mahita mihitsiny hoe efa rava le didy ny tena marina ty ny teny mihena anazy ty Efesianina 2:21 2:2-21 ka hatrany amy andininy fa ataotsika hoe 20 zany eo any zao ka tsarovy fa inonareo zay jentisaraka ny nofa ka nolazany voaforatanina tamin'ny nofo hoe tsy voavora io moa zany hoe fampiresahana fa ny famorana tsy nampifandraifin'ny Jiosy ny jentily satria ny fora mihitsiny Isaka nefa niarany sakafo tamin'ny Abimeleka Filistina fa tsy niady zany zareo fa niarany sakafo io zany ny famorana tsy nampiady satria misy olo am'teny hoe mampiady ny famorana izy ro lara niarany sakafo tsara mihitsiny mika avake tsika bokyny Genesis regny manisy Genesis toko fa firy nga iny Genesis toko fenina amby roapolo andininy fahafiry takona beatry andininy fahavalo no vakitsika Genesis 26:8 aloha tsy aloha hiditra kely am'izay hoe nampifandrafy ny famorana de aloha vakitsika aty ny valy ny tsy nampifandrafy zany io zany ateo redirediny olona fotsy miteniteny foana ka hatramin'ny andininy fa hitatsika eo Genesis toko fahavalo ary rehefa Genesis toko enina amby roapolo safady andininy fahavalo
ary rehefa nitoetra ela teo izy de nitsirika teo mbaravarakely Abimeleka mpanjakan'ny Filistina ka nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny lehibe vadiny. Ary Abimeleka Filistina zany io Abimeleka io a. Ary Abimeleka de niantso ny Isaka na hoe efa hita mihitsy fa vadinao izy ka nahoana ianao nolaza tamiko hoe anabafoka izy. De ndora fa nifanarika izy lahy reo taria ambanimbany taria de niarany sakafo izy aiza mizy. Aiza misy ty amin'ny andininy fito amby roapolo Genesis 26-27 ary hoy Isaka taminy nahoana ianareo no makaty amiko kanefa mankalahy ianareo ka nandroaka ny alahy teo aminareo. Ary hoy izy ireo efa hitanay maromarona fo mombanao Iavà ka de hoy zahay aoka isika anao fianianana isika de izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao. Any hoe lasiny anao fifanekena zany i Abimeleka Filistina de ifampiraraha amin'ny iza moa Isaka zay Israelianina. Atsika fa tsy nampifandrafy ny famorana satria Isaka de mifora i Abimeleka tsy mifora fa tsy niady zany zareo fa vomiary izy anao fifanekena. Fa tsy anisy ratsy anay ianao tahaka ny tsy nanendrenay anao akory tsy tahaka ny tsy nanaovanay na inona taminao fa tsy nisoa ihany fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahin'Andriamanitra Iavà. Dia nanao fanasana ho azy Isaka ka dia ninona sy nisotro izy. Eto zany de sady niara-ny hina niara-ny sotro niara-nihinan-kanina ninao fifanekena pirofo za fa tsy mampiady ny famorana mazava be. De mantsy misy olo miteny ny famorana no rava teo amin'ny azy fijaliana aza mba miteniteny foana tsy nampiady zany fa ny nampiady mazava be hitatsika de nididy fosy lalina Mosea zay hitatsika teo ny toko sy andiny be deaibe ndraradraraka efa any fampianarana lalina fa fito amby roapolo tsika hoe nampiady mihitsy io nampiady ny Jiosy sy ny Jentilisa io. Ka eto antsika hoe inona zany le ho atao satria ho atambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa zao fa kitsika am'izay le Efesianina 2:15 teo satria fa mazava be zany fa tsy misy idirana ina moa famorana le izy Efesianina 2:2 malalaka be am'izay tsika miditra ato amin'ity vaky teny ty 2:20 ka hatramin'ny 2:20 fa kitsika zany. Koa tsaroa fa Efesianina 2:11 ka hatramin'ny 18 ngamana. Koa tsaroa fa fahina reo zay Jentilisa araka ny nofo ka nolazainy voafora tamina teo amin'ny nofo hoe tsy voafora io zany de fampiresana fotsiny hoe fa tsy nampifandrafy satria Isaka ny fora fa nifandray sy nihinan-kana sy ninao fanekena tamin'ny Abimeleka zay tsy mifora fa Filistina. Tsaroa fa tam'izany eno zany de tsy nanana ny Yehosoa nareo fa olo-ko azy tamin'ny fanjakana Israely io zany le hoe ny Jentilisa de tsisy fantanombany amin'Andriamanitra zany mihitsy ny resaka didifolo zany resahana ary vahiny tamin'ireo fanekena ny teny fikasana tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io didifosy lalina Mosesy io nidikan'izany de tsy nanana fanantenana sady tsy manan'Andriamanitra teo am'izao tontolo zao marina be satria tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io resaka didifolo io voaroaka tanteraka azy zareo tao. Fa ankehitriny kosa noho ny amin'ny Yehosoa ao amin'ny Yehosoa zany ianareo zay lavitra fahiny de efa nampanakekeny tamin'ny rany Yehosoa zany hoe vokatriny rany Yehosoa zany latsaka teo amin'ny azy fijaliana de efa nampanakekena an'Andriamanitra mihitsy ny Jentilisa. De noho am'izay nge fa izy no fihavanantsika rotota zay naherantsika rotota ka nandravany hevitry ny fisarahana any hoe noho ny amin'ny Yehosoa zany de nitambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa zay nidikan'izany teny zany de hoe nandravany hevitry ny fisarahana izy ka iny le nampisaraka ny didy fotsy lalana Mose ny nampisaraka atsika teo tsara ny toko sy andiny raraka teo fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafina de lalana nisy didy natahotrandremana mba anakambany atsika rotota ao amin'ny teny olom-baovao ray ka anaovan'ny fihavanana zany hoe nyravana zany le lalana nisy didy de nididy fosy lalana Mose mba anakambanany atsika rotota olom-baovao amin'ny tenany zany hoe nanaovan'ny fihavanana zany Yehosoa no nampiavana tany alalan'ny hazo fijaliana novonoany Yehosoa teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosy lalana Mose de rava le nampisaraka de niavana ny Jiosy sy ny Jentilisa asakatsaka anao zay mbola tsy te hiavana amin'Andriamanitra am'izany teny zany
tazomo ihany didy folo io de enao sy ny tranonao efa Andriamanitra tsy izy daholo nampiantranao zany mbola sy tonga saina ihany Andriamanitra ny foron'ny mpanota le mpanota am'izany isy Andriamanitra amin'ny aina Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota le mpanota namoron'Andriamanitra hoe Jesosy sy ny Yesoa sy ny Yehosoa zay tsy izy daholo ihany iny de arahana mpanota namorona an'lay anarana grika mpanota namorona an'lay anarana de iny de mbola arahana ihany efa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota miandrasan'izay teny izay ady tsy nanota ary tsy mpanota de vonjeny ianao zareo ny olona niaraka tamin'ny ambasadeur fa sy ady afaka ny fahotana tsy manota intsony tsisy mitandrana didy folo mazava be ny sary ny men'Andriamanitra zao anjaranao mieritreritra na andehanao tsy andeha fa mazava be ny teny ary ampiavana atsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra le anankiroa teo tateo zany natambatra iaraka amin'Andriamanitra zao ty zany Andriamanitra ty le roa tota teo mitambatra zany le anankiroa ny amin'Andriamanitra ny dikan'izay ho any amin'Andriamanitra zany noho ny azo fijaliana zay namonoany ny fandrafiana zany hoe le azo fijaliana zany namonoana le didy fosilana Mosea zay nampisaraka teo aiza ny afalimbe tokony hitehaka daholo ny an-trano am'izany disaka zany raha ny an-trano rehetrarehetra any tokony miara mitehaka daholo mena zany hoe rava le fandrafiana rava le nampisaraka zay ary tonga izy ka nitolo teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tam'izay akaiky koa zay zany hoe izy no nampitambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa de Yahosoa nitolo ny fihavanana hoe ndao am'izay havana efa rava le nampisaraka anareo teo ary izy no nantsika roa tota fanatona tamin'ny fanaray ho any am'ray de lasa ny fanatona anakany am'ray ny Jiosy sy ny Jentilisa tena didy folo ve ny rava alovanketsika ny sefertorany Jiosy zay mananaovantsika anazy satria ila loatra satria samy areteny zay teneny eo aleo ary amin'ny sefertorany etsika no mijery ndray ahoana ny nandroatany zareo an'lay iny mo lay iny io rava io ovakitsika ato amin'ny Efesianina 2:15 ato no mijery iny hoe ty le rava ty aleo zareo Jiosy ny amoaka an'le fanambarana hoe ty le izy ty Efesianina 2:15 mba miandry kely otsika zay Efesianina 2 kazy hoe inona ny rava tandemeko ny valiny hoe Torah ny rava ary ny atao hoe Torah de nididy fosilana Mose zay io zany le teny Jiosy hitatsika io io izy io ndray le teny Jiosy be de be mpirapapapapapa aleo zay mame miteny Jiosy ny amoakany hamaky an'io vetivetika eo gaga be le olona ame miteny Jiosy rehefa am'izay le teny Jiosy ke tsy hainy koa no mamaky anazy de manira raha mba mipetraka tsara mba manaja antony teny tony de vita vakitsika izy babatilo hayeba bibsaro et Torah hamitsot va skot libro itsika zany tsy andeha lavitra hoe fampy Torah on le izy aikose Torah on le voalaza amin'ny Efesianina 2:15 Torah on le olona manino le Torah ndreo vakitsika amin'ny teny anglisy le izy eo ambany hoe Efesianina 2:15 fa Torah on le izy niaranita daotsika fa Torah le izy Efesianina 2:15 zao io le Efesianina 2:15 io Efesianina 2:15 koa le teo io 15 samy 15 io ety koa 15 Efesianina 2:15 de vakitsika le teny anglisy diabolisine in his flesh tamin'ny alalan'ny fanapotena tao amin'ny nofiny ve hostility ny atao hoe hostility de ny fandrafiana zany zay zatra napiady ina le napiady which is the law of commandment zay tsinona fanolalana zay tao anatin'ny commandement ka ny lalana anatin'ny commandement Torah ny voalaza eto Torah le izy voila zany hoe ao amin'ny Efesianina 2:15 io zany hoe inona le ny ravana rava ny Torah ary ho an'ny mahafantatra Torah rehetrarehetra ny atao hoe Torah ho an'ny tsy mahay aloha zany izy mety tsy rahalala fa lazay kotriny hoe didy fosilana Mose ndana enary kely ny Torah raha tsy mahay nareo fa ny atao hoe Torah de lalàna Mose izy io sy ny didy folo zay natao hoe Torah zany zay ary mahay an'izany daholo ny rehetra fa motifanina ho antsy de lala ka ny voalazany soatra masina farava eto zany ary mahitsy be ny fanambarana de Torah ny lava Torah ny rava io izy io varavara be ao anatin'ny écranareo hoe rava ny Torah zay ka izay zany ny amaranako anazy fa tsisy lavabe hoe inona ny rava ve le didy fosilana Mose rava izy de manatona ny Yahosoa am'izay fa raha tsy rava io de tsy afaka niaraka ny Jiosy sy ny Jentilisa nefa samy vonjeny reo anankiroa vonjena ny Jiosy vonjena ny Jentilisa de hoentina miaraka any amin'ny dada Yava de tamin'ny alalan'ny Yahosoa zay niantona teo amin'ny azo fijaliana
no nandravanana iny. De rehefa vitany Jehosoa ny fiantonana teo amin'ny azy fijaliana rava ny didifolo de afaka nitambatra am'izay ny Jios sy ny jentilisa ny dikan'izay. De manasanao anatiny any Jehosoa fa hiaraka ho any amin'ny lantilanitra am'izay tsika makany amin'ny lantilanitra hiaraka amin'ny Jehosoa fa rava ny didifolo. Zay tsy mandrava didifolo de tsy afaka ho any amin'ny lantilanitra zany fa tsy miexiste zany fa ho any ao anatin'ny saina fa tsy ho any zany ianao. Tsy ho any zany ianao le Andriamanitra tsy izy ny foron'olombelona io io ny namorona an'io anarana ataonareo. Aiza moa sasany ka tonga ary amin'ny Ahoary iny sasany. Tonga ary amin'ny Ahosoa ary. Raha Yahosoa ny tokony antsoina de mahita am'izay le sampotsampony hoe Yahoso izy ny azy. Miaraka amin'ny Yaho izy ny dikan'io. Mbola mitandrana didifolo. Tenin'Andriamanitra mazava be hoe foana ny taona. Ary boky ny Hébreu vakiko io. Ka anjarantsika am'izay mieritreritra samy tonga saina rava ny didifolo sy lana Mose fa raha tsy zany tsy afaka hiaraka amin'ny Jehosoa mihitsy ndreo anankiroa fa miady hatramin'ny farany. Fa rehefa tonga Jehosoa nitambatra ny Jios sy ny jentilisa andao hiaraka andeha mizeraka izy. Andao any amin'ny Jehosoa daholo nareo zay mandeha ao an-trano ao. Andao any amin'ny Jehosoa fa tena sambatra aneo miaraka amin'ny Jehosoa. Miafina zao zavatra zao efa tsy miafina ntsony izy ankehitriny manapa-hevitra andao hiaraka amin'ny Jehosoa. Tsara be nge ho azy any Jehosoa zany. Fifaliana ny tsy isy ohatr'izany. Antsoika ianao anatin'ny Jehosoa. Voninahitra ho an'i Jehosoa mandrakizay. Voninahitra ho an dada Maliava. Zay ny amaranako ny teniko tongava soa aty amin'ny Jehosoa. Miraha soatsika ria samy tonga soa ary vavakitsika ria mba amin'ny famarana zay fampianarana zay vavakitsika. Sotra betsaka dada Maliava noho ny amin'ny teninao. Sotra betsaka noho ny amin'ny asoavanao indrindra sy ny hatsaranao lehibe. Fa tafita indray ny teninao ho azon'ny olona sy ho fantan'ny olona. Tena fiainana zao ambara zao. Tena fiainana mandrakizay. Vonjeon'ny olona dada Iava. Vonjeon'ny olona Jehosoa hitondra soa zay rehetra miainanao. Ary navitra ny olona noho ny amin'izao teninao zao anao. Matoka fa tena hiasa ianao ary amaly vavaka. Ary hitany zay rehetra niainao zao fampianarana izao anao. Voninahitra anao dada Maliava. Aoka ny fanenao masina irahanao isitona ny olona amin'izay Jehosoa. Hamerina ny olona ho any aminao. Ho voninahitra ny aranao masina sy ho mariky ny fitiavanao. Ho valin'ilay ranao nalatsakao. Mazava ny teny sy ny fampianarana. Anjaran'ny tsirairay sisa ny manapa-kevitra manatona fa mazava ny teny. Voninahitra anao dada Maliava Jehosoa. Ary amin'izany teny rehetra zany Jehosoa diaroviny teninao. Mba tsisy herina fa efa nanakana intsony. Fa hoarovany heritsy ny voninahitry ny lantilanitra zay anao dada Iava Jehosoa. Tahio ny olona mbo tafavena somatsara ao amin'ny valanao Jehosoa. Vonjeo mba tsisy ho very. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Jehosoa anaovana izany vavaka rehetra. Halleluja. Amen. De mirary soatsika samy teny Jehosoa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka an'izay.